atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Razana Mandimby, tantara nosoratany Anjamy sy Elakilony. Mpilalao ny tantara Rakoto, Faly, Fetraobelona, miaraka tamin'ny Iravo, Sofaniry. Nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Alvondy. Razana Mandimby, tantara no totosainy manikotra. Anio no andro fa efatra. de zay kely nahazo anay ry vola soa. Lasa n'ireo tsy mataotody ireo ankery ny taninay, ary tsy vita an'izany fa mbola ny vonoany zareo koa ny fianakaviako. De zao zary sisa tsy manana akonana tsony. Tray, tena mamontsy foloatra izany zavatra nahazo anareo izany. Tena misy marina ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra ka. Fa le namanao koa aloha tena saka manafika io e. Namana be tsara velatsy. Tsy misy tanoka ny ratsa ry vola soa. Tsy tazana mibaribary eny amin'ny endriky ny olona ny toetra ratsiny. Fa zany hoe ao Andriamanitra hamaly an'izay ratsy rehetra nataony. Fa manitikidika an'saiko ary tsiry de hoe tamin'ny fomba ahoana zany no nahatongavanao taty Amboapamosavy. Ka nazaha koa zange nametraka an'izany fanontaniana izany ataontsika aky. Fa nitadidiko farany fotsiny de nisy mpamosavy maromaro no fandimbiny soavaly aho tamin'iny alina iny. De rehefa tan'izareo fanalemy moa de nitahitaritiny tamin'ny tongotra sady nitahakataka izy menakavy. Aveo de nilanjalanjainy ohatran'ireny milanja faty reny. De zay ireo nitadidiko farany de zao za tonga ato amin'io zao ndraiky. Ireo mpamosavy ireo ange zany mitondra anao teny amoron-drano raha izany fitantaranao izany ny dinihany. Ka rehefa hitan'zareo fa tsy navita ninina tsony ianao de navelany teo fa mety ny averin'ny zareo fa efa maty angamba. De tsy haiko tsony aty ry vola soa. Fa mbola tsara vitana sy ambinin'Andriamanitra foana aloha hatreto e. Matotsy maty. Fa mba anjarako ndray aloha zao no mba manontany kely anao e. Alefa soare. Ianao rery ve zany mipetraka ato amin'ity trano ity sa? Za rery foana mipetraka tato hatramin'izay. Zany ve? Faiza aloha zany ireo ray aman-dreninao raha tsy mahadiso e. Ireo ray aman-dreniko ve? Sa mbola tsy nisy hita amin'ny masoko na dada na neny. Ny dadabeako foana no nitaizana nomboka voateraka hatramin'iza lehibe. Zany hoe raha azoko tsara zany nanary anao ve zany ireo niteraka anao sa? Tsy nanary anazy zareo ka. Nysiparan'ny fahafatesana nandrom-pianana tokony irahanay. Araka ny fitantaran'ny dadabeako de mateo ampiterahana any eny. Ketra mafy ny dada vao narian'io fahavaratsy io ka tambotsitra tampoka koa izy. Loesahana amin'ny veloma ihany saingy tsy tanatsony ainy. Maty tamin'io fotoana nahafatesany eny io ihany koa dada. Aika mampalahelo be ohatran'izany ny tantaram-pianandria. De aiza zany io dadabe andrio amin'izao ka? Indrisy rery tsiry efa maty koa izy. Maheresaka ry vola soa. Zay le fiainantsika ety an-tany moko. Alahatritsika fa tsy mpandahatra. Misaotra ny fampahirezana rery tsiry Hoe, tena varindresaka teto aminao teto anefa tokony hanao rarà. Miaka fotsiny ao le sasafiliako teo. Amita an'izay aloha za tsiry karakara ny fanafodinao ihany koa aveo. Aveo indray manonoko rantsika. Mangatsiatsiay ianao e. Misaotra ry vola soa. Ay ve ka mahafinaritra be sahala amin'izao ty averana ety. Fiainana anivon'ny natiora. Tena mahatamana be ka. Ny fitsiokan'ny rivotra koa milantolanto tsara sady mahasalama. Tena kanto ka. Fa hono mba aiza ho azy tanàna e. To tsy mahatazana trano mihitsy ako. Tsy lavitra etsony ny tanàna ka. Dia tongotra 12 kilometatra miala eto. Vola soa misy hohanina eny ange zany e. De aiza zany no ahitanao an'ireo sakafo sy kojakoja ampiasainao isan-karazany ato tranon'ireo ka. Nefa ty aza tsy misy mpivarotra akory. Sa mety eny isan-kerinandro.
Mamabeako ny tonga manatra ny sakafoko sy fitaovana ilaiko aty ka. Isaky ny sabotsy farany herinandro izy no manatitra. Ay, mbola any zany no mamabe anao? Ay ve. Fa inona zany ny antony mahatonga anao mitokamonina aty anaty alabe aty? Mbola tantara lava be mahakasika an'izany ry Siry. Manaraka izany lazaiko anao. Andao amin'izay aloha hiditra any an-trano rao hita mamabe eto ianao ka nahirana ka. Sady efa tolaka raha teo koa ny andro ka mety efa andalana izy izay. Viva 98.8. Oh, derkala vola soa. Anzay ary fa sary-pisainana ianao, mamabe zany. Mefena ao mba fandrinaingana aloha ianao Sira, sao hitandra fotsy be eo. Tsy azoko vola soa. Fa maninona nefa raha hitany ato Za ngabo nanao ratso ny afinazy. Mengavo moro Sira, aro fotsiny anao zay lasaiko fa ho tantaraiko anao ihany ny antony avy eo. Misitria ato aloha. Kiala vola soa. Aty any vendriko Ho avy any rery mamabe Vetivety fotsiny. Aingana moro Sira. Enindray ary. Fa mitozo resaka zao rehefa avy eo Eno Tiaza mikofokofoko mihitsy Zay fa andeha hamoha mamabe amin'izay Manao mamabe? Salama tsara retsy ry kiala kely ty Fa inona zany nahavariana andriko tatony dela be avy mivahana ry kiala vola soa. Tataka mihitsy ny vavako ny antso andriko teto. Ka mbola namafatrandra za mamabe fa zafady Ao midiry aloha mamabe. Aiza koa dia zory eto tokoa nety fotsiny ve? Ohatrano maimbo lehilahy ato an-trano ato izany Mipetrapetra rery mamabe Miala tsiny fa somary mbola mikorotandrotana kely ny trano. Trano milamina be izao ko mikorotana hoany fa zao ry kiala vola soa. Iny tompoko? Mbola somary maimaika kely fa reto mivatsy ny driko mandritry ny herinandro. Dia mba tsy io fa somary kelikely tsy taka ny mahazatra reto Tsy dia nanambola firy mantsy tamin'ity eny Manalasy ty. Misaotra tompoko. Ody, fa inona koa zao mampisinto any kiala tonaka? Mamabe tsy tamanato tsony Leo mitoka monina rery Rofina raha vao afelanao ody any amintsika amin'izay Aza mbola mieritreritra fahafahan'izany aloha ndriko ato Misy fotoana ny zavatra rehetra ry kiala ratsy ty azondriko ve zany Dia tsy mba afaka ifandriana amin'iza ve zany fa dia gadrainao aty ohatran'izao foana. Mba te ifandray amin'ireo olon-drehetra koa nge za mba te hiaina malalaka tsy misy mpaneritery. Dia hevitry ny anao inona nefindriko? Anohatra ny teniko. Aza metaladala amin'ny fahafatesana ry anina. Zay aloha fa lozako amin'izay koa ngamindriko fa mbola be ange ny adidy miandry any an-tanàna Ody, ary famataranandro iza koa ty mipetraka tsara eto ambony latabatra ndriko ty. Iza nanome andriko anio izy? Tsy misy ka. Hitako latsaka tena mpanasana lamba teny io dia nitoko aty an-trano fa tsy fantatro mihitsy izay tompony io. Ay, fa mbola veriko ihany Tany remo mampiditra olona amin'ity toerana fa tsy miava ny tsiky mazava. Eny tompoko. Siria, zay fefa lasa izy. Afaka miverina matoritory eo ampandrina amin'izay ianao. Lasa raha fivoaka ato nanatitra ny reto vatsy reto fotsiny zany ny atondriany dia lasa. Fa ohatrany mahalasa ny saiko ihany le resaka nataonareo mianaka teo raha ny fahazoko azy dia ohatrany hoe terena fotsiny ianao hipetraka ato fa tsy safidinao akory.
dia raharana koa ianao tsy hampiditolona ato amin'ity toeranyity dia tsy avela mifandray amin'olona ihany ko fa inona daholo no mety ho anton'izany ry volasoa a be misy telo loatra ny fiainanao ka mety efa naona angamba ianao tokony hikarakara ny sakafosika hariva amin'izay zao andrehatra afo aloha za dia anaingim-barika efa diva ilevika koa ty masoandro dia raha tsy nirara iny akory ny resaka natoko taminy tioko ka mitantara amiko ngambana izy ary aloha torotoro kely fa mitady arary indray zany lohako zany masiny ianao Lucifer masiny ianao le mpanjakan'ny hery tsy damasy rehetra le tompony fahefa eto anivon'ny tontolo zao miantso anao ankehitriny foa asehoy amin'ny alalan'ity fitaratra mahagaty ty zay tovolafian'ny kiala volasoa ao an-tranony ao asehoy foa eny tokoa ihany fanaseo amin'ny masina ary tena matory tsy amperitra tanangely kialakely iny zany fa tsy le tovolahy sovaliana indray aliny ve io oy tena izy tokotrany io tadidiko tsara ny endriny ary tena mafiandro le kely ty raha izany saingy afaka ny aninona trony no tena etapela tanandrasana mandiby zao ny aitena ary tovolahy Viva Radio nanolotra ho anao teo Razana Mandimby tantara nosoratany Anjamy sy Elakilony novelomin'ny Rakoto Faly Fetraobelona miaraka tamin'ny Iravo Sofaniry nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arivondy Razana Mandimby tantara no jotosainy maningotra renesinao rampitsony toiky